miaravantsika rehetra araka ny nampanatenaiko dia resaka momba ny alcoolisme chronique isika tsy manana micro za dia la coutume dia melora ohatra hoe tsy dia mahenonareo na hoe miteny againgana be fa efa izay ny fombako dia tsy haiko ny manovana azy ao anatin'ny vidéo fa nizary lasa mety hoe lasa mirolera be na miteny miadana be lasa ohatran'izay fa ohatran'izay foana fomba fiteniko hatramin'izay dia faharoa manaraka an'izay engaviko zany nareo zay manaraka nahato aleo mba hijanona ny commentaire zany tiako lazaina eto mba momba nty zavatra horesahako ty ihany no resahanao ambanin'ny commentaire fa raha ohatra ka momba ny vie privé ako te hanompana sy ohatr' zany nareo dia any vidéo hafa na atao na any amin'ny MP sy ohatran'izany fa aleo zany ty vidéo ty petsaka ny lina aminazy mipezaka ny tratran'izy ty manana fianakaviana momba n'izy ty dia apelao mba hijanona madio les commentaires. Dia ny alcoolisme chronique tiako tenena eto dia ny fisotroana zava-pisotro mahamamo mandritry ny taona maro isan'andro fa tsy akory rehefa nareo mivoaka miaraka amin'ny namana dia mifono misotro isaky ny weekend reny rehefa mitady koa fa rehefa misotro isaky ny weekend nareo dia matetika le izy rehefa avy eo lasa 2 fois par semaine 3 fois par semaine dia lasa isan'andro ihany avy eo tsy resahantsika iny fa momba ny alcoolisme chronique mihitsy no resahantsika eto matetika tsika dia miteny hoe olona raha tsy fitondran-teny reny tsisy fihavana tsisy volonté hiova sy ohatran'izany fa ny zavatra tsy tsapantsika dia matetika olona manana ratrapo izy reny misy traumatisme émotionnel misy dépression ihany koa dia mieritreritra izy hoe rehefa misotro antsy alcool ty ako dia adingo daholo zay rehetrarehetra zay oui adingo daholo zay rehetrarehetra zay fa ny cerveau koa avy eo mandefa signal hoe tandremo fa raha vao tsy misotro an'io ianao dia tsy ho afaka ny dépression anao dia ohatran'izay dia lasa cercle vicieux zany le izy tsy mahita tory ianao amin'ny alina dia misotro toaka nefa misotronao toaka isan'andro tsy mampahita tory ianao ihany koa dia araka ny tenako tamin'ny voalohany teo manimba zavatra be tabe mihitsy ny fisotroana toaka mandavataona isan'andro satria matetika ny olona lasa violent lasa agressif ary efa tsy ampy-dose izy dia irritable dia mila vaniny amin'ny olona rehetrarehetra izay manodidina anazy indrindrindrindra fa ny vadiny raha ohatra hoe manambady izy ny any amin'ny fiasana tsisy mandeha amin'izay lohantsony dia izany hoe tokony problème de santé azo lazaina hoe mila jerena akaiky ihany koa izy reny betsaka ny tanora amin'izao fotoana izao na tia misy anaty na ny tanindrazana ny tafiditra ao anatin'io amin'le teneko teo hoe tsy ampy fielam-boly tafiditra anaty traumatisme mahita ny mijery amin'ny réseaux sociaux dia mahita hoe tsy namako izy sotra ny tafita be nefa za ty mbola ety ihany dia lasa misotro anatin'ona izay be dia be ny aretina ateraky ny fisotroana toaka mandavataona zany hoe fisotroana toaka tsisy tafa ohatra loatra efa fantatsika rehetrarehetra angamba zany mety possible tratran'ny AVC ianao mety tratran'ny cirrhose hépatique ianao mety tratran'ny cancer ianao mahatonga diabète ihany koa le izy olo en cours zany fa tsy hoe rehefa misotro dia tonga dia tratra dia indrindrandrindra ny tena aretina tena pahazy satria izay ny antsika ny Madagasikara rehefa hoe lasa talatala le havako dia hoe nisy devoly ty nisy fanafody ty nefa le alcool nahatonga an'iny satria ny alcool dia manimba tsikelikely ny cerveau an'ny olombelona raha ohatra ka tsisy tafa ohatra loatra raha ohatra ka sotronao isan'andro midina ny concentration midina ny mémoire indraindray ianao manao hallucination ny dépression mipetraka eo ihany koa mahatonga izay dia misy an'ilay hoe vitamine B1 zay na thiamine matetika ny olona misotro toaka mandava reny dia misy an'io carence ana vitamine io dia vitamine B1 indrindrandrindra dia io zany mahatonga an'ilay hoe encéphalopathie de Gay de Wernicke raha ohatra en phase aiguë izy dia mbola réversible fa rehefa mivadika ilay hoe syndrome de Korsakoff le izy dia sarotra be indraindray irréversible le izy dia le vitamine carence vitamine B1 io no tena mahatonga an'izay zany dia ny zavatra tena hoe important indrindra ao anatin'le fisotroana toaka dia tsy azo ajanona tampoka io tena tsy azo ajanona tampoka satria mahatonga le ataonay dokotera hoe délirance tremens indray dia iny tsy maintsy any amin'ny hôpitaly no tsaboana fomba hanampianan'izy ireny dia raha ohatra hoe misotro 2 litatra isan'andro izy dia resahanao moramora rehefa le izy le sobre iny dia ezahana hoe fa raha ohatra ka misotro kanety enina isan'andro ianao dia mba ampidinina le izy ho anatin'ny herinandro dia ny herinandro vao manaraka mba ampidinina 4 dia ampidinina tsikelikely ohatran'izay asaina misotro rano betsaka satria izay koa anisan'ny traitement mora déshydraté ny olona mahatratra ny alcoolisme chronique dia tsy ampy an'ilay vitamine B1 zay fa indrindrandrindra mila accompagnement psychologique le izy tsy mety le hoe io tsy vitany hoe izy miteny foana hoe hiezaka hiala
fa rehefa tsisy manampy anazy ao indrindra psychologiquement dia miverina foana io misy rehefa afaka mandavantaona fa afaka nandritra ny fitotoana nefa tafaverina tapaka ao anatin'le izy indray io zany a lutte za tsy miteny lutte indéfinie fa mila ezaka isan'andro au long cours afaka izy androany a dia misy alleluia fa afaka herinandro izy mety tafaverina tapaka rehefa misy problème tapaka anatin'ny fiainana na afaka herintaona satria le cerveau efa zatra hoy aho efa cerveau efa zatra dia mandefa signal amin'ny vatana foana raha misotro an'io ianao nge dia lasa ino moa zany lasa mahazo ela be lasa calme be ohatran'izany dia iny zany mila hoe accompagnement psychologique karaha tena tianao le olona miaraka aminao a dia accompagnenao foana izy isan'andro rehefa solafaka izy dia ok arany misotro indra bouteille anankiray en plus ianao a fa raha plus ianao tena tsy mahazo misotro mihitsy dia accompagnena tsikelikely a zany hoe sevrage progressif ny atao a fa tsy brutal fa raha vao brutal dia vao maika ratsy be sady vao maika mety mahafaty dia iny a raha atao any an-trano aloha dia rehefa tena tsy vita dia any amin'ny hôpitaly ny afaka teneko anareo fotsiny hoe compensena amin'ny rano rehefa ohatra ka tsy misotro izy a dia forcena izy hisotro rano be dia be afaka omena vitamine ary surtout le vitamine B1 satria io le teneniko aminareo hoe io mampatonga le olona lasa adaladala misy trouble cognitif moa ary fomba fitenenanay anazy trouble na mémoire agressivité irritabilité indraindray a violence dia amenareo an'le vitamine B1 io satria io carence la vitamine B1 io a ny tena antony mahatonga le encéphalopathie de quai de Wernicke dia mivadika syndrome de Korsakoff dia misy fanafodonena anazy koa zany a hiaccompagnena anazy a mba tsy hananana izay pression be zay hoe te hisotro isan'andro fa ntsika tenena anareo hoe aretina izy ohatra ny aretina rehetrarehetra ohatra ny dépendance rehetrarehetra tsy areti-tsaina fa tafiditra tao anatiny izy dia tsy tafala ohatra ny hoe dépendance affective ohatra ny hoe dépendance amin'ny drogue sy ny rehetrarehetra tsy afaka tondrona molotra satria fianakavianao ary aretina le izy mba madokotera ny tena anao anareo hoe mety misy fahazaran-dratsy teo fa natonga anazy tamin'ny fahazaran-dratsy iny a tokony jerevana hoe inona ny choc psychologique anazy ao zareo natonga zareo nandray vera lasa roa vera lasa telo vera lasa ray tavoangy dia izay ohatra ka misy fanontaniana mbola tianao mapetraka na hoe tsy voatondroko teto a dia aza mizarazara mapetaka ny MP a dia vareko amin'ny MP nareo dia mbola ilako sindra ohatra ka hoe ny teny aingaikaingana be zahako na hoe ny teny moramora kely fa tena miezaka be mihitsy ny ahako dia eto dia ararodika ihany koa rehefa te handefa vola lepity nareo a dia ampiasao ny application Sendwave efa misy frais le izy zao fa kely dia kely a mihoatra ny application hafa code promo ako a efa hainareo tsy anjery angambany onjy ANDIE dia zay mahazo 10 € de bonus nareo en première utilisation dia misaotra betsaka nanaraka an'ilay vidéo zo be daholo